Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mosesy tapany faharoa. Eksodosy 2:2-3. Ny tsy ambaratelony roy memy mirehitra. Fahagagana avy amin'Andriamanitra fa mbola velona ilay zaza. Nanome baiko i Farao fa hatsipy ao amin'ny reniranonely ny zazalahy Israelita rehetra. Kanefa rehefa nahita n'io zaza io tao anaty arona, teo amin'ny reniranonely ny zanany vavy, lay andriambavy, dia nangoraka azy izy. Navery ny andriambavy tany amin'ny reniny izy mba ho karakarainy mandritry ny taona vitsivitsy. Nena, nahoana tsy afaka mijanona ato aminao? Ndao hiaraka amiko. Tsy afaka ary malalako fa eritreritra anao foana. Aleoko mitohatra eo aminao. Tsy maintsy ny fanao veloma nefa izy ireo tamin'io andro io. Natsangan'ilay andriambavy ho zanany ilay zazalahy ary nomeny anarana hoe Mosesy. Nandeha tany an-tsekoly tsara indrindra Mosesy ary nahazo fampianarana ambony. Nahazo tombontsoa manokana izy. Lasa mpanan-karena Mosesy. Tao am-pony anefa dia tsy noadinoiny mihitsy fa anisan'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Ity firenena izay andevo nandritry ny 300 taona mahery tany Egipta ity. Zanaky ny mpanjaka, manana izay rehetra iriko aho, manan-karena be aho fa inona moa izany? Tsapako atao poko fa tsy maintsy manampy ny fireneko aho. Nafoiny Mosesy an-tsitrapo ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Mba hanampiny ny fireneny dia naleo ny natao tsinotsinona toy izay no hajaina. Ary lasa andevo toy izay andrian-dahy. Izany ny antony nandaozany lapa. Fotoana fohy taoriana izay dia nahita Israelita iray nokapoiny Egiptiana tamin'ny kerisetra izy. Tezitry Mosesy ka nijery manodidina. Ary no nitany fa tsy nisy nijery dia nikapoka ilay Egiptiana izy ka maty. Ary nandevina ny fatiny tao amin'ny fasika tany anefitra. Tia ampiasan'ny Mosesy hanafaka ny vahoakany amin'ny fanandivozany Andriamanitra, nefa tsy toy izany. Hitan'ny olona izany tamin'ny farany, ary hitan'ny Farao ihany koa. Noho izany dia nitady hamono amin'ny Mosesy izy. Nandositra nakany tany lavitra ary Mosesy. Tara loatra ve? Mbola afaka ampiasa mpamono toa an'i Mosesy ve Andriamanitra? Niandry ny andian'ondrin'olon-kafa Mosesy nandritry ny 70 taona. Rehefa nitarika ny andian'ondry ho any amin'ny haimaitso izy, dia nanana fotoana betsaka eritreretana sy isaintsainana. Tsy nanadino an'Andriamanitra izy, ary tsy nanadino azy ihany koa Andriamanitra. Tampoka teo anefa, rehefa nandeha teo an-tendrombohitra Mosesy, dia tsy nietsika intsony. Tsy azo fahita izao. Tena tsy fahita mihitsy. Mirehitra ilay romeny. Saingy avava be izany. Tsy levina izy. Ny tsy ambaratelony roy memy mirehatra dia ho lazaina amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.